Nanatanteraka be midina tamin'ireo toerana mafapana eto Andrenivohitra ny mpitandro ny filaminana voakasika izany ny tao boribory tany faha-efatra ny faha-fito ary ny tao amin'ny fahatelo. Nanatanteraka fidinana ifotsiny ireo faritra mafana eto Andrenivohitra ny teo anivon'ny polisy-pirenena omaly alina ka ny boribory tany faha-efatra, faha-fito ary fahatelo no nanatanterahana izany. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fividianana bentanana sy mpanolotsaina isika amin'izao fotoana izao ka soa misy manararoatra manao asan-jiolahy. Izany no isan'ny tanjona amin'ity fidinana ifotsiny raha ny fantatra fa toy ihany koa ny fijerena ireo polisy miasa amin'ny alina sy ny fanomezana toromarika ho azy ireo ary indrindra ny fankaherezana azy ireo. Ho an'ny boribory-tany faha-efatra dia ny faritra Isotry sy ny manodidina no tena mafana amin'izany, manazava ny komisera tompon'andraikitra. Zany hoe hitantsika dia fa misy barrage stratégique anankiray eto. Dia afaka efa niteneniko anao teo stratégique be le barrage satria raha ny zavatra mitranga eny Antaninarenina sy eny Ampatsakana na dia tena Analakely tsy maintsy andalo eto zany ary olona zay manao zavatra tsy mety. Zay mahatsara be misy eto barrage eto barrage stratégique sy ankoatran'ilay anankiray ery. Dia eto angamba dia malaza misy fanendana dia etsy aloha etsy ilay hoe mitetezan-dramala na dia eto amin'ny Tsongy etsy amin'ny Takazo na zay mbola ampaleovantsika avy amin'ny tetezan'ny Bekiraro. Zay no mahatonga an'eto tsy maintsy misy présence policière foana eto na zoro na ny zany amin'ny zavatra zay. Ana fanendana dia misy amin'ity hoe tsy misy dia mandraingana hoe tsy misy fa ezahany polisy-pirenena ny ahena azy. Inona ny antony? Ny fisian'ny polisy mijoro eto zao jour et nuit à la fois izy manao tenue à la fois izy manao tenue civile satria matetika dia efa fantatry ny fanendaka daholo zany dia ny polisy miasa rehetrarehetra dia misy fotoana tsy maintsy anaovana tenue civile mba hatratrarana azy fanakilandena. Ho an'ny boribory-tany faha-fito kosa indray dia ny faritra 67 hectara sy Ampasika no tena malaza ratsy amin'ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny eo amin'ny fanendahana sy ny fanaovana sito mahery etsy Ampasika. Faritra le nazahoana fitarenana foana tabiato zany tonga avery amin'ny 30 makavy amin'ny torony taona Ampasika dia mizana zany nasiana olona amin'ilay ibo ampovoany mihitsy am'sécuriseny le tomobile ao anatin'ny embouteillage. Dia eto koa zany mandray ny élément commissariat cité satria rehefa mody zany ny ariva ny circulation izay mandray neto sady manao sécurisation no manao ny circulation zany manala ny embouteillage mandra-pialany zany tsy fantatro na misivy na fa arakaraka amin'ilay embouteillage zany manala. Ny komisaria avy ao amin'ny boribory-tany fahatelo kosa indray no boribory-tany betsaka fokontany sahana indrindra ho Antananarivo renivohitra. Nanazava ny komiseran'ny komisarian'ny boribory-tany fahatelo ny komisera Hector Razafindrazaka fa faritra mena avokoa ny ao amin'ny faritra Sahanina na eo aza izany dia efa nisy ihany koa ny vokatra izay azo. Ny statistika zany vita aloha zany hatrefa 45% zany nefa plus ou moins foana. Efa manomboka efa mihoatra efa mandroso zany irina zany izy mba ela au-dessus 50% zany afaka raiky volana. Santatra Ambavarano ihany zao natao izao raha ny fanazavana zay vao raika mbola itony fidinana ifotsindreo tanàna any amin'ireo boribory-tany hafa tsy nandalovana ho an'ny omaly alina ary mitohy hatrany zany na dia vita ary ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina.